Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insha Allah ala sanabavina timfina Islam. Amin'ny andro anty dia iresaka le tapany hadis zay niteneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam isika ankehitriny. Satria ny voalohany amin'io hadis io dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ny asa soa rehetra ataon'ny mpino Islam dia azy afa-tsy ny fifehezana. Za no tompony zany ary za no hamaly soa an'ireo mpifehivava amin'ny andro farany. Fa amin'ity andro anty dia toy ny le hadis no jerentsika. Teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao wasiyamu junna. Ary ilay fifehezana dia fiaro tahaka nahoana. Rehefa anao mandeha miady dia tsy maintsy misy fiaro anao. Fiaro zany amin'ny zavatra ratsy na ireo fahotana na ireo karazana sitrapo zay mety mitarika anao makany amin'ny fahotana dia ny fifehezana no fiaro amin'izany. Tahaka an'izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny nanentana an'ireo tanora hoe ho anareo tanora zay manana possibilité aminareo manaova anareo na midiranareo amin'ny fanambadiana. Fa raha tsy misy possibilité kosa ianao dia manaova an'izany fifehezana zany. Satria nahoana ino miaro anao amin'ny fijangajangana na amin'ny zava-doza zay mety ateraka an'izany fijangajangana izany. Ka ny fifehezana dia fiaro. Tsy vitan'izany mbola fiaro ihany koa amin'ny resaka fahatezerana. Satria tena mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa idha kana yawmu sawmu ahadikum. Rehefa eo ampanaovana fifehezana ny tsirairay aminareo ka misy olona tonga manompanompa azy, tonga manao ratsy azy, mila ady aminy dia zany olona zany teny manao hoe inni saim. Zao dia mifehy ary zao dia mifehy. Averinanao indroa zany dia mialanao amin'ny toeran'iny mandeha manompo any Allah subhanahu wa ta'ala. Hita zany fa ny fifehezana dia fiaro na amin'ny resaka zavatra ratsy na ihany koa amin'ny hatezerana ao anatintsika zany na aty ivelany izany fifehezana izany. Mbola antoy zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ilay hadis ka nifanta izy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny hoe la khaluf famu saim atyab inda Allah min rihil misk. Zao izy mifanta amin'ny Allah fa ilay fofona hafahafa somary ratsiratsy rehefa manomboka ny amiray amroa iny atsika dia manomboka misy fofona mivoaka rehefa anao mifehivava. Iny fofona hafahafa zay manelingelina iny dia mbola tsara manitra eo anatreny Allah mihoatra n'ilay ranomanitra antsoina hoe misk. Misk dia ranomanitra izay iainan'ireo vahoaka ao anatin'izany paradisa izany. Zay no anaran'ilay ranomanitra. Ka ilay fofona hafahafa zay manelingelina antsika iny mbola tsara manitra lava mihoatra n'ilay fofona ao amin'ny fofon-dranomanitra ao an'izany paradisa izany. Ary niteneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mamarina an'izany hadis zany walisaimu farhatani yafrahuma. Ary mpifehivava hozy izy dia misy zavatra anankiroa izay mahafalifaly azy ireo amin'ny fifehezana izay nataony. Inona ny zavatra voalohany mahafaly azy? Wa idha aftara fariha bi fitri. Rehefa izy eo ampanaovana ny ampisakafoanina zany dia faly izy fa isakafo taoriany nitazomany tenany manoloana an'izany sakafo zany. Amin'ny riwaya hafa na ireo manampahaizana manazava hoe rehefa tonga ny Eid el-Fitr zany hoe anao ny fety eo ka rehefa niala ao anatin'ny fifehezana zany miditra amin'ny fisakafoanina zay andavanandronao dia falifaly ianao ary zay le Eid el-Fitr teneny. Zay le fifaliana voalohany. Ary ny fifaliana faharoa wa idha lakiya rabbahu fariha bisawmihi. Rehefa izy mifanena amin'ny tompony amin'ny andro farany dia faly izy eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria amin'ny andro zay ifanenanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala eo no andraisanao valisoa an'ilay fifehezana zay tsy niteneniny Allah. Voalazantsika foana fa ny fanompona rehetra efa fantantsika ny valiny. Fa ny fifehezana dia tsy fantantsika hoe inona ny tombotsoa azontsika amin'izany fa Allah efa nitsangana no hanonitra na hamaly soa ary hanome karama an'ireo olona zay mpifehivava. Ka amin'io fotoana io mahafaly antsika iona amin'ny Allah andray le valikasasarana valin'le asa zay nataontsika teto ambony tany ilay fifehezana fa fantaro fa anao tsy maintsy miditra ao amin'ny paradisa satria ao amin'ny paradisa misy varavarana anankiray antsoina hoe Rayyan, ino idiran'ireo mpifehivava. Ka insha Allah atsika rehetra avita hitazona ny tenantsika manoloana ny hatezerana, manoloana ny zavatra ratsy rehetra ary insha Allah atsika hiditra ao anatin'ny paradisa hifanena amin'ny Allah amin'ity valisoa izay andrasantsika aminazy zany. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity andro anty. Isorako anao ninaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.